Herinandro izay ny lasa tamin'ny volana Jona saingy tsy dia hita mandeha loatra ny tsenan'ny sainam-pirenena. Na malafo aza ny mpivarotra, tsara raha malafo ary amin'ny vidiny ambany. Toa tsy dia maharisika loatra ny olom-pirenena hividin'ny sainam-pirenena hoy ny mpivarotra sy ny mpanjaitra sendranay. 3, 4 zay matetika lafo. Sady le izy matetika tsy tonga vidy, tena tonga hoe prix hoe tena vidiny. Fivarotana isa-taona fa lasa latsaka be. Le aretina ihany mety nahatonga an'izao dia malaina ny olona. Malaina ny olona nangatsena fa le tsy mivoaka ny trano izy dia malaina le tsy mahita saina. Mpanjaitra ny tsy manjaitra matahotra le hoe sao dia izy mividy saina amin'ilay aretina. Ndray andro zao zato. Saina zato amin'ny alina, zato isan'andro tsy maintsy enjehana. 20 isaky ny olona ray zao izy. 20 isaky ny maka. Dia le kely 20 any hoe 40 isaky ny maka zany ty 20 dia ngeda 20 dia rehefa malafo izy dia miverina maka eto aminay any. Vao nigadina ny volana Jona dia nisy ny fanentana nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny amin'ny ananganan-tsaina ho fanamarihana ny 40 taona ny fahaleovan-tena. Saingy noho ny fisian'ny fihiboana sy ny amehana ara-pahasalamana dia misy amin'ireo mpanjaitra sy mpivarotra sainam-pirenena no nieritreritra fa tsy hanamarika ny fetin'ny fahaleovan-tena ny olom-pirenena. Ny antony tsy nanjaira koa nieritreritra za fa satria lava be le confinement zany. Dia hoe sody confinement total le izy dia tsy afahanay mivarotra. Na volana anjairana ary zany tsy misy satria tsy afaka nao fa netany namana efa tamin'ny herintaona ihany ny amidinay. Iray zao ny lafo. Misy ihany anefa ireo tsikify ary manatena fa mbola ho avy ny hanjifa ny sainam-pirenena malagasy ary ampiofaofa izany eny an-tokantranony. Tsy matahotra izay ka satria amin'ity fankalazany 40 taona dia manatena izay fa mbola malafo foana.